Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valimiarahaba antsika rehefa malalatra dia zoma fahafolo ny volana jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny bokin'ny nomeri toko faha-efatra amby roapolo, nomeri toko faha-efatra amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faha-iraika ambin'ny folo, nomeri toko faha-efatra amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faha-iraika ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa hitan'ny Balama fa sitraky Jehovah ny tahin'ny Israely dia tsy nandeha tahaka ny tenanao sikidy intsony izy, fa nitodika nanatrika ny hevitra fotsiny dia natombon'ny Balama ny masony ka nahita ny Israely nitoby araka ny firenena izy. Ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tamin'ny Balama dia nanao ateny izy ka nilaza hoe: hoy Balama zanaky Beora. Dia ny lehilahy izay voakipy ny masony, izay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahita fahitana avy amin'ny tsotoa, torana kanefa voahiratra ny masony. Endreny hatsara ny lainao ry Jakobo sy ny lasanao ry Israely, tahaka ny lohasaha malalaka, tahaka ny saha amoron'ony, tahaka ny hazo manitra nambolen'i Jehovah, tahaka ny hazo sedera eo amoron-drano. Hisy rano mandeha avy eo amin'ny sininy ary ny taranany ho any amoron'ny renirano maro. Hisandratra no agangany mpanjakany ary handroso voninahitra ny fanjakany. Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izy ary manan-kely toy ny omby manga. Handany ny jentilisa fahavaliny izy ka ho tapatapahiny ny taorany ary aripany amin'ny zana-tsipikany. Mamitsaka izy mandry toy ny liona ary toy ny liom-bavy ka iza no hanatitra azy? Ho asoavina anie izay manisy soanao ary voahozona izay manozona anao. Dia nirehitra tamin'ny Balama ny fahatezerany Balaka ka nitỳ tanana izy dia hoy izy tamin'ny Balama: hanozona ny fahavaloko no niantsoko anao, kanjo efa nitsotro anao azy intelo ianao zao, ko ankehitriny mantsiro ho any amin'ny fonenanao ianao. Hoy izaho teo: hanome voninahitra anao tokoa, fa indro Jehovah efa nisakana anao, tsy ahazo voninahitra. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantaran'ny Balama sy Balaka no aseho eto. Balama izay mikaramaina mihitsy ny azo andikana azy, nitambatambazana niantsoany Balaka mba hanozona ny Israely. Balaka moa dia mpanjakan'ny Moabita izay tia hanozona mafy ny Israely satria nahita ny fitahiana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ity mpanjaka Balaka, zanaky Zipora ity, dia nitaona any Balama mba hanozona azy. Amin'ity mofinaina tompahitana antsika ity dia ny fivadihan-javatra teo amin'ny tenin'ny Balama no asehony nomeri toko efatra amby roapolo eto. Tsy vitan'ny Balama ny nanozona ny zanak'Israely na inona indrika fanirena, fanambatambazana nataon'ny Balaka mba hanozona ny Balama any zanak'Israely. Ary dia mampianatra antsika lafin-javatra roa tsotra ity any tsotra masina ity. Voalohany dia izao: ny mpanompon'Andriamanitra raha tarihiny fanahy masina dia tsy mahay manozona izy. Hitantsika amin'ny andinin'ny faharoa, izy manao hoe: natopy ny Balama ny masony ka nahita ny Israely nitoby araka ny firenena izy ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Balama. Ny fanahin'Andriamanitra atao anatin'ny Balama dia nahatonga ny Balama tsy mpitondra ozina fa mpitondra tso-drano. Mampieritreritra zany raha ohatra ka olona miteny hoe tarihiny fanahy masina nefa mitondra ozina. Ny mpanompon'Andriamanitra, satria ny fanahy masina dia fanahin'ny fitahiana, ny fanahy masina dia fanahin'ny fifaliana, ny fanahy masina dia fanahin'ny fahasoavana, ny fanahy masina dia Andriamanitra fahasoavana mitoetra ao am-pon'ny olona, mitoetra ao anatin'ny olona ny fanahy masina. Fanahy masina dia lay fanahy izay teo hatrany am-piandohanany fahariana mihitsy. Dikan'izany ny fanahy masina dia fanahy-bahary. Noho izany fanahy-panavao, fanahy mitondra fiavaozana, mitondra fifaliana. Noho izany dia tsy afaky nitondra ozina mihitsy ny fanahy masina.
Zay no asehoan'ny nomerito manao hoe na inona rehefa ny olona ny tarihiny fanan'Andriamanitra de tsy mahay manozona izy. Tsy mahay miteny ratsy olona izy. Lay atao hoe oziny eto de lay hoe faniriana ratsy ho an'ny olona anankiray na ho an'ny fiainan'ny olona anankiray na fiainan'ny firenena anankiray, zany hoe mirary ratsy. Teo amin'ny tantaran'ny mitôlôzia grika de na teo amin'ny tantaran'ny testamenta taloha mihitsy de misy Andriamanitra zay atsoina mba hitondra ratsy. Zay le hoe ozona, zany hoe rehefa miantso ozona tao amin'ny vanim-potoanan'ny antikité de tsy hoe teny fotsiny ihany fa miantso fanahy mihitsy, miantso fanahy ratsy na miantso Andriamanitra mihitsy moa tamin'izany fotoana zany, atao hoe Andriamanitra zay natsoina mba hitondra ratsy na hitondra fahavoazana ho an'ilay olona na ho an'ilay firenena. Zay mahatonga ny hoe nanao skidy mihitsy Balamo mba ahafahana manozona ilay firenena. Akanjo moa tsy zay ny zavatra nitranga fa tsy navelan'ny fanahy masina hiteny ratsy mihitsy ny zanak'Israelita. Hotsika manao hoe ny fanahy masina dia mampianatra ny olona, mitona ny olona hiteny tsara, hitondra tsodrano ho an'ny hafa fa tsy mitondra ratsy ho an'ny hafa. Eo no tandremana, tokony tandrema mpino fa ndraindray mpino manadino an'izay hoe tsika nge tsy nampianarin'Andriamanitra hiteny ratsy olona, tsy nampianarin'Andriamanitra hanozona. Zay mahatonga Paoly mitemana hoe misaora fa aza manozona. Dikany hoe misaora de mivavaha, dikany hoe misaora dia manantera fisaorana fankasitrahana, fa aza mirary ozona, aza miantso zavatra ratsy na maniry zavatra ratsy ho an'ny namanao na ho an'ny mpiarabelona aminao. Eto dia zava-dehibe ary lay fahatserovan'ny kristianina ny hoe ny tenin'Andriamanitra de mampianatra azy hilaza fitahiana mandrakariva, hilaza fifaliana mandrakariva, tsy miantso ozona na maniry ratsy ho an'ny hafa. Mampatsiaro ny tantaran'i Madagasikara any amin'ny taona 1320 sy 1700 roa-ambinipolo sy 1700 eo anelanelany, araky ny tantarain'ny Rabary Botandrina. Tantaran'ny Rabary Botandrina dia nisy fotoana hoy pasteur Rabary rehefa somary nisy olana tao anaty rova, dia nisy olana tao anaty rova hoy pasteur Rabary, ao anatin'ny bokin'ny Daty Malaza io zany. Dia rehefa nisy olana tao anaty rova satria tsy nitovy hevitra be ihany ny mpanjaka Radama faharoa sy ireo mpanolontsain-dehibe maro nanodidina azy. Ireo mpanolontsain-dehibe maro nanodidina azy dia tsy tena nankasitraka ny politikany tamin'ny ankapobeny, ary somary nivaky roa mihitsy ny tao anaty rova. Eo ny fitantaran'ny pasteur Rabary. Nivaky roa ny tao anaty rova ary maro tamin'ireo olon-dehibe tao anaty rova no tazan'ny Radama ho toy ny nivadika taminy na koa mifamadika am'izay ireo olon-dehibe tao anaty rova, ireo mpanolontsaina azy, ireo ray aman-dreny be tao anaty rova, de nahatsiaro koa hoe toy ny nivadika ny mpanjaka satria nisy lafin-javatra maro samihafa zay tsy nifitovika-hevitra, tsy nitovika-hevitra ara-politika io, ara-pitantanana io, de niteraka disadisa teo amin'ny mpanjaka Radama faharoa sy ny ireo olon-dehibe tao anaty rova. Dia hoy ny Dabary azy manao hoe nisy fotoana tezitra mafy tamin'ireo mpanolontsainany, tamin'ireo olona manodidina azy Radama. Tsy hanonona n'ilay anarana maromaro ny tonoiny Radama eto moa zany, na lay filoham-pirenena ny tonoiny Radama, tonoiny Rabary. Ary dia nitezitra mafy Radama ka hoy ny filazan'ny pasteur Rabary azy, ary nanozona ny teny manao hoe aleo lasan'ny vazahany mihitsy ny firenena raha ohatra ka izao no ataon'ireo olona ireo. Raha izao no ataon'ireo olona ireo de zao aoka ho lasan'ny vazahany mihitsy ny firenena. Niazakazaka Rasoerina vadin'ny Radama, vadin'ny mpanjaka, hoy ny fitantaran'ny Rabary azy, ka naka rano nosotroiny Radama ary niteny taminy manao hoe tsofo rano ny firenena, fa tsy azonao atao ny miteny ratsy sy manozona ny firenenao, fa ty tsofo rano aingana ny firenena.
dia namerina nitsodrano ny firenendray radama faharoa hoy ny fitantaran'ny rabary azy. Hotsika manao hoe teo amin'ny kolotsaina malagasy ary dia toy ny zavatra andavanandro, toy ny zavatra fitenin'ny olona ny mifampiraha zavatra ratsy rehefa tezitra na koa rehefa tezitra dia manjary manozona, manjary miteny zavatra maloto ho an'ny hafa na ho an'ny firenena na ho an'ny olona izay mety hiavian'ny fanafitoinany, ka mahatonga azy hoe eritreritra hoe izay zavatra irina ka ratsy dia mety ho tanteraka ary. Fanohitra amin'ny ozona ny tsodrano, fanohitra amin'ny ozona ny tsodrano dia eto dia afaran'ny soratra masina zany ny kristianina fa ny kristianina taria ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mahay manozona ary tsy tokony hanozona fa mpitsodrano mandrakariva. Ny tsodrano dia fantatsika ny heviny, ny tsodrano dia fitahiana, firariana fitahiana, fanonona fitahiana. Ny tsodrano dia manapaka ny herin'ny aizina, manapaka ny herin'ny aizina izay mety ho manjaka. Ny tsodrano dia avy amin'Andriamanitra. Ary io koa fantatry ny tolo malagasy nataony hoe tsodrano, zay mahatonga azy miteny hoe tsodrano dia zava-mahery, ary rehefa mividy zavatra izy, rehefa miady hevitra izy, na rehefa manakalo zavatra izy, na rehefa manao fifampivarotana izy dia miteny mandrakariva, miady varotra mandrakariva eo dia miteny rehefa avy manao hoe ataovy tsara tsodrano moa e. Zany hoe ny tsodrano dia mariky ny hoe milamina tsara ilay fihavanana, milamina tsara ny fifandraisana ka dia nahafoy tononona tsara ilay tsodrano. Rehefako malala eto ary dia mampianatra antsika ny boky Nomeria manao hoe manona mandrakariva tsodrano ho an'ny namanao. Manona teny amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny namanao, indrindra indrindra ny tenin'ny kristianina, teny ombany ny fanahy masin'Andriamanitra dia tanteraka. Fa ny faharoa izay aseho n'ity andiny tsotra masina ity dia izao: tsy mandaitra indray kosa nefany amin'ny mpino ny ozona. Voalohany dia izao, eo zany lay hoe ny mpino dia tsy manozona fa mitsodrano. Fa ny faharoa, raha misy manozona kosa nefa ny mpino dia tsy mandaitra amin'ny ozona. Mazava tsara amin'ny andininy teneniny io manao hoe hanozona, hanome voninahitra anao aho ary hitatsika fa hanozona ny fahavaloko noho ny antsokanao. Andininy 10, kanjo nitsodrano azy anao ko ankehitriny mantsira ho any amin'ny fonenanao tezitra, zany amin'ny fotoan'io i Balaka ka nampandositra ny Balama hoe midany ianao mandeha any fa zao hotsotsodrano indray no tonono nefa ny ozona, satria andininy 7 manao hoe tapany farany vao ozona anie zay manozona anao, dia lasa tsy nanozona satria zany manana ny fanahy masiny Balama dia tsy nanozona intsony izy fa nanjary nitsodrano. Ary dia eo no ahitantsika manao hoe ny mpino koa dia izao tsy andairana ozona izy, vao ozona zay manozona anao, mifototra any amin'izay manozona ny ozona izay tononona amin'ny mpino na amin'ny kristianina. Noho zany dia tsy matahotra ozona ny mpino, tsy hoe satria tsara izy, tsy hoe satria masina izy, fa satria zanaky ny fahasoavana izy, satria norakofany rany Kristy izy, satria efa nidioviny rany Kristy ka toy ny tsy manatsiny izy, tsy manatsiny izy eo anatrehan'Andriamanitra satria efa nohamarinina, efa nohamasinina, efa nidioviny rany Kristy ka izao zanaky ny fitahiana izy, zanaky ny fitahiana izy. Raha miteny manao hoe raiso nitsodrano, mitovy misy dika amin'ny hoe raiso zao fitahiana izao. Rehefa avy miangona ianao, rehefa avy mivavaka ianao ka mandray hoe raiso nitsodrano, ny hevitra zany dia izao raiso ity fitahiana tononona ho anao ity, ho tanteraka aminao ity fitahiana na ity fahasoavana tononona ity. Noho zany dia izao tsy andairana tsodrano, tsy andairana ozona akory ny mpino, na inona endrika ozona izay mety ataon'ny hafa dia izao tsy tokony atahotra ozona ny mpino. Misy fotoana tao anatin'ny
fotoana vitsivitsy lasa dia misy kristianina ndraindray misy miteny manao hoe misy fomba-pivavahana atao mba hanapahana ozona satria mety ho voaozona hono ny firenena tany aloha tany, mety ho voaozona hono ny fianakaviana, mety mandova ozona hono tamin'ny dadabena, tamin'ny enibeka, dia andeha hisy rite, misy seremonia isan-karazany atao mba hanapahana ozona, dia mamorona karazana liturjia tamin'ny fotoan'andro mbola mandraka ankehitriny dia misy mihitsy miresaka momban'ny ozona. Eny tokoa fatatsika fa misy ny ozona, matoa ny baiboly miteny an'izany, fa izao noho ny amin'ny Kristy Jesoa dia tsy mandaitra intsony ny ozona, noho izany tsy any amin'ny ozona mihitsy ny masontsika, na inona karazana ozona dia tsy any amin'ny ozona intsony ny masontsika fa any amin'ny fitahiana, satria io azo fijaliany Kristy io dia zao io nanapaka ny ozona rehetra, na ozony inona na ozony inona na ozona tononona amin'ny hoavy na ozona tononona amin'ny lasa na ozona tononona amin'ny ankehitriny dia zao efa tapaka teo amin'ny hazo fijaliany Kristy io. Mampahatsiaro antsika ny hira amin'ny protestant manao hoe tapaka foana ny ozona rehetra rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa lay mitondra ny ozona ny rehetra teo amin'ny hazo fijaliana ary niaraka nombona tamin'i Jesoa ny ozona rehetra. Noho izany dia izao tsy matahotra ozona intsony ny mpino, sady tsy mpanozona rahateo izy no tsy matahotra ozona, tsy andairana ozona satria Jesoa no efa nitondra zany ary efa namondra zany ozona zany tsy anakery amin'ny fiainan'ny mpino. Noho izany dia fahadison-kevitra tsotra fotsiny izao, manjary fanomeza toerana ny ozona raha mandeha hoe andeha hanao liturjia momba ny fanapahana ozona, toy ny manome toerana indray ny ozona fa tsy manome toerana ny fahasoavana. Ny tokony ho izy dia izao liturjia ny fahasoavana, liturjia ny fandraisana ny fahasoavana, liturjia ny fandraisana ny fifaliana, liturjia fanehoana fifaliana, tahak'izay tonon'ny Balameto. Balameto izao nanolona ny fahasoavana sy ny fifaliana. Ary dia izay ny tokony ohatsaina fa ndraindray moa rehavako malala misy karazam-pampianarana maro isan-karazany izay mitaona ny kristiana eritreritra manao hoe angamba ohatrany tsy metimety ny fiainana dia angamba mbola misy ozona tsy tapaka, angamba mbola misy ozona mitohy aty aminay. Tsisy an'izany intsony raha mino ianao. Rehefa vita batisy ianao, rehefa nandray an'i Jesoa ianao dia mino faza manaiky ozongozon'ny olona amin'ny zavatra tahaka izany, manjary manipuler ny olona na manjary aolan'ny olona ny fampianarana, manjary lasa tsy misy liturjia an'izany mihitsy ao anaty baiboly, indrindra ao anatin'ny liturjia réformé na any amin'ny Calvin na any amin'ny Luther, na izany na tsy misy an'izany hoe omeo toerana ny ozona ka atao ivona toroteny, atao ivona fampianarana. Ndraindray dia misy conférence isan-karazany mihitsy ny anjara toeran'ny ozona, ny akon'ny ozona, lasa ny ozona indray ny lahadinika na ny fototry ny zavatra resahana fa tsy any amin'ilay fitahiana, tsy any amin'ilay famelan-keloka, tsy any amin'ilay fahasoavana, lasa tsy any amin'i Jesoa fa any amin'ny loharan'ny ozona dia ny faharatsiana, lasa any amin'ny fako indray zany ny maso fa tsy any amin'ilay tena fahasoavana. Izany dia afaka malala dia izao efa navelan'ny tompony erikao, efa nitsangana Jesoa, velona Jesoa, efa resy ny ozona rehetra, efa zanaky ny fitahiana ianao. Ary zay mahatonga antsika afaka mananga-javatra, afaka mamokatra, afaka miasa, afaka mifaly, zay mahatonga antsika hianteherana fa tsy miantehitra, zay mahatonga antsika hiankirana fa tsy miankina, zay mahatonga antsika mizara fa tsy miandry tohana-potsiny, satria tsika zanaky ny fahasoavana fa tsy zanaky ny ozona akory. Zay mahatonga antsika fitahiana amin'izay rehetra misy antsika dia mpitondra fitahiana isika amin'ny toerana rehetra izay itsatoantsika na iasantsika na ivelomantsika dia izao manjary mpitondra fitahiana isika satria zanaky ny fitahiana. Vavaksika tompo amin'izao zay ny amin'ny teny izay azonay novakina tamin'ny tenin-drazanay, mampianatra anay fa izahay dia zanaky ny fahasoavana ka tsy mahay mitondra ozona ho an'ny hafa. Zay dia zanaky ny fahasoavana ka mitondra fitahiana ho an'ny hafa, indrindra zanaky ny fahasoavana sy ny famelan-keloka izahay ka tsy andaira ny faharatsiana izao tontolo izao. Dia misaotra tompony amin'ity zoma ity, mampianara anay mba hanao zava-dehibe ny fitiavana namana sy ny fizarana ny soa izay nomenao anay. Ataovy mitondra fifaliana sy mpitondra fitahiana izahay ary arovy amin'ny asan'ny ratsy, arovy amin'ny etraketraky ny ratsy ny amin'ny ran'i Jesosy zanakao,
dia atao velona manam-pifaliana mandrakariva. Da io ny tontolo andronay io ataovy manjaka ato-ponay ny fanahinao masina hanomponay anao amin'ny fifaliana sy ny fiadanana. Nameo anay ny herim-panahinao tsara mamakivaky ity zoma ity ary manjaka ato-ponay mandrakariva ianao. Diovy ny fonay mba hifalianay amin'ny fifanerasirana amin'ny mpiarabelona aminay dia mitoera ty am-ponay Jesosy. Amen.